Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy sika dia olony sy ondry fiandriny. Andriamanitra, misaotra anao izay satria nomenao izao fotoana izao. Ankehitriny dia anokatra ny foniny rehetra izay mandray izao teninao izao ianao ary ampiteny ny mpanomponao. Amen. Mpifaliana no iarabananao amin'ity andro manokana ity. Sabata izay andrenesantsika afatra izay avy amin'ny Jehova. Izahay eto amin'ny fiangonana Adventista Malaza distrika Ambohitsanaka dia mirary ny fiadanana ho antsika mianakavy ary ahita fiteo amin'Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao. Manasanao handray ny Baiboly ka amaky izay voasoratra ao amin'ny Timoty 2:2 dia ny 5:10. Timoty 2:2 dia ny 5:10. Ary toy izantsika eo amin'ny
Efesianina toko faefatra dia ny andiny fahenina. Efesianina toko faefatra dia ny andiny fahenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andiny fahatimy ambin'ny folo. Masotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia ampiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Toizantsika eo amin'ny Filipianina toko faefatra dia ny andiny fahenina. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ka inona ny teny hahasoa ny fanahintsika. Mivavaka isika. Rainay masina atsandrina izay ny an-danitro, misaotra anao noho ny amin'ny tombontsoa lehibe nomenao anay amin'ity sabata ity. Mangataka izahay mba hamelanao ireo fahotanay sy ny tsy famendrehanay. Fa amin'ity sabata ity dia fanindrinay ny ho tonga olo-masina eo anatrehanao. Fanindrinay na hita fity eo anatrehanao. Omeo anay ara ny fitahiana sy ny famondrapo ary ny fiadanana rehetra. Tononona saingatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny fanompoampivavahana ny fanatitra sy ny ampafolonsika ankehitriny koa manasanao hanomana izay fanomaninao iaraha mivavaka mangina. Zavatra telo no tokony ho maharesy lahatra ny kristianina ahafahany manatanteraka ny famerenana ny ampafolony sy ny fanolorana fanatitra. Izao voalaza ao amin'ny Malaki toko 7:10. Entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah Tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ka ampidinako fitahinana mananamby ampy ho anareo. Andriamanitra dia manome baiko ho an'ny vahoakany mba hitondra ny ampafolony sy ny fanatitra. Ny famerenana ny ampafolony izany dia fanehoana fa mankatony baikon'Andriamanitra isika ary maneho ihany koa fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary manaiky fa izy no tompon'ny zavatra rehetra. Manaraka izany dia ambaran'Andriamanitra mazava fa ny ampafolony no takiny ho averiny ho verintsika aminy, tsy mihoatra ary tsy latsaka ihany koa. Noho izany dia misy fitahiana ny 7 ampafolony miaraka amin'Andriamanitra no ny 10 ampafolony tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia na dia tsy fantatsika aza ny fomba fiasan'Andriamanitra, tsy fantatsika ihany koa izay mety iseho raha-pitso, dia mahatoky ary mino isika fa Andriamanitra dia mahatanteraka ny teny fikasana. Ary mino isika fa afaka manokatra varavaran'ny lanitra Andriamanitra mampidina fitahiana ho an'izay mino sy mahatoky azy. Ny antso alefa amintsika dia izao, na dia miasarotra aza ny fiainana, Andriamanitra tsy mangataka zavatra izay tsy azonao tanterahana. Ny ampafolony fitahiana izay nomeny anao no angatahany averinao. Hoy ny mpanao salamo hoe andramo ka izaho fa tsara Jehovah. Dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay ny amin'ny fitahiana izay nomenao anay. Ankehitriny dia miantso anay ianao mba hamerina ny ampafolony sy ny tondra fanatitra ho anao izahay. Ny fanainao masina ane hiasa ao anatinay haharesy lahatra anay azaonay manatanteraka an'izany. Ary mino izahay fa tanteraka ny teny fikasanao ho an'ny tsirairay avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay sy angatanay mivavaka. Amen.
Miarabantsika ankizy rehetra ny amin'izao sabata manokana izao. Fifaliana ho ahy nitondra tantara iray mahaliana ho antsika. Tantarana créance gomme no entiko amintsika. Raha tsika izao no misafidy dia inona no tiantsika kokoa? Ilay créance ny gomme? Andeha hozaraiko amintsika ilay tantara ary ao aorian'izay dia samy misafidy izay mety aminy isika. Indray andro dia niona ireto créance gomme. Dia niteny mialoha ilay gomme hoe manao ahoana ianao ry namako? Dia samafy ilay crayon sady niteny hoe sy namanao izany aho e, za tsy tia anao, halako mihitsy anao. Dia gaga ilay gomme no sady nalahelo hoe fa nahoana kosa? Dia nitserina ilay crayon sady niteny hoe satria anao mamafa izay rehetra soratako. Dia namaly indray ilay gomme nanao hoe izay diso ihany anie ny fafako e. Dia ilay crayon mbola niteny mafona sady niteny hoe inona no idiranao amin'izany e? Dia za anie gomme e, ary izay no asako, ny mamafa. Hoy navaly ilay gomme taminy. Dia hoy indray ilay crayon hoe tsy asa izany e, zavatra tsisy dikan'izany. Dia hoy ilay gomme, ny asako ny tena ilaina noho ny anao e, tena ilaina ohatra anao mihitsy ary ako. Dia niteny ilay crayon hoe diso hevitra ianao no sady mirehare. Ny manoratra ny tsara noho ny mamafa. Dia hoy ilay gomme hoe hitanao namako, mba hahafahana manoratra tsara dia tsy maintsy fafana izay diso. Nangina ilay crayon sady tsy nateny nandritra ny fotoana fohy. Rehefa izay dia hoy izy hoe nefa ne ianao toa ohatry ny hitako miafoy isanandro izany foana e. Dia hoy ilay gomme hoe satria izao mahafoy ny haiko isak'izay mamafa ny fahadisoanao. Dia namaly ilay crayon hoe za koa anie mba mahatsiaro miafoy isanandro izany ihany koa e. Dia hoy ilay gomme mantsy azy sady nampahery azy hoe tsy misy ilan'ny hafantsika anie raha tsy manao sorona ho azy isika e. Ka ahoana mbola mankahala foana ve ianao? Nitsiky ilay crayon sady niteny hoe ataoko ahoana moa ny ankahalanao? Fa isika ary izany toa mitovy ihany satria samy manao sorona. Izay ilay tantara fa andeha handray anatra avy amin'izany isika. Isaky mifoha maraina isika rankizy dia tadio fa mihena isanandro ny fiainantsika. Raha tsy tianao ny crayon hanoratra ny fahasambaran'ny hafa dia meteza kosa ho gomme manalefaka sy hamafa ireo alahelo sy vesatra. Ary indrindra hizara fanantenana sy hatsaram-panahy. Andeha ho jerentsika amin'ny Baiboly ao amin'ny Timoty 2:2 ny 5:12.
Timoty faharoa toko faharoa ny 5:20. Ny anaran'i Jesosy, mazotoa manolotra ny tenanao an'Andriamanitra olona voazaty toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Andeha isika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'izany hafatra manokana avy aminao izany. Meteza ianao hanampy anay ankizy tsirairay avy mba ho mpizara fanantenana ho an'ireo rehetra manodidina anay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ooh.
fifaliana tanteraka ho any mitondra ny ten'andriamanitra ho anao amin'ity an'ity inoko fa hitondra fifaliana ary hitondra fiadanana sy fanantenana ho anao a izany ten'andriamanitra izany a amin'ity an'ity andeha hivavaka isika mialohan'ny hidirantsika lalindalina ao anatin'izay andriamanitro misaotra anao izay satria nomenao izao fotoana izao ankehitriny dia anokatra ny fony rehetra izay mandray izao teninao izao ianao ary ampiteny ny mpanomponao amen araka ny vakiteny izay norenesintsika teo a dia ao amin'ny Filipianina toko 4 ny 9 ny fototra iorenan'ity fampahirezana izay hoentiko aminao ity raha vakina izany teny izany dia milaza manao tahaka izao aminaran'i Jesosy aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra mahafinaritra mandray izany teny fampanantenana teny fikasana izay omen'Andriamanitra izany hita ao anatin'izany teny fikasana izany ny fiheveran'Andriamanitra antsika manokana ny fikarakarany antsika manokana kanefa ao anatin'izay teny fikasana fampanantenana izay ihany koa no entiko hijery ny zava-misy sy ny zavatra iainan'andro any ianao tsy alalavitra isika fa eo akaiky eo ihany eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika eo ihany firifiry tokoa moa ny olona izay mitaraina ankehitriny vokatry ny tsy fandriam-pahalemana petraka amin'ny fanontaniana izay mivaivay tokoa ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny ao anatin'izany atao ahoana ny anana fanantenana ary firifiry ihany koa ireo olona izay mitaraina vokatry ny tsy fisina asa ankehitriny petraka amin'ny fanontaniana atao ahoana ny tsy anahy ao anatin'izany toe-javatra rehetra izany ary ianao raharay aman-dreny ianao ankehitriny manahoana ny toe-javatra misy ao anatin'ny ankohonanao firy ny ray aman-dreny no mitaraina ny amin'ny ditrany ankizy sy ny ditrany tanora amin'izao vanim-potoana izao atao ahoana ny tsy anahy ao anatin'izany toe-javatra rehetra izany angambany raha maha-olombelona tokoa no hijerenana izay toe-javatra izay dia misy fiteny malagasy manao hoe sarotra ny fandidiana sarotra ny tsy anahy ao anatin'izany toe-javatra rehetra izany kanefa amin'ity an'ity dia izao hisarika ny sainao andao hojerentsika ny torohevitra ara-baiboly ny foto-kevitra ara-baiboly mba hatateraka ny teny fikasana io hoe aza manana inona na inona hojerentsika ny ao amin'ny Filipianina toko 7 dia ny 1 zao no voalaza ao vakina aminaran'i Jesosy ny teny farany rahalahy mifalia ao amin'ny tompo tsy manahiranahy ny manoratra teny averimberina fa mahatsara anareo izany mahafinaritra ny torohevitra izay omeny Paoly eto hoe mifalia ao amin'ny tompo inona ny foto-kevitra izay ijoroany Paoly eto raha ny tenitio amin'ny vahoaka tao a Filipiana izy tamin'izany vanim-potoana izany dia izao ny toe-javatra misy teny farany izay nataony Paoly izy ity rehefa mijery an'ilay ato anaty baiboly tsika dia misy famantarana ilay hoe mifalia dia midika hoe veloma izany hoe mialohan'ny alany Paoly dia nametraka izy nanafatrafatra izy tao anatin'izay mifalia raha dinihana sy jerena ny foto-kevitra izay nijeroany Paoly teto dia izao mampita hafatra izy mba hiaina ao anatin'ny fifaliana mandrakariva ary tsy ao anatin'ny zavatra mahafinaritra ihany fa izao ninona toe-javatra mitranga dia asain'ny Paoly mifaly ireto vahoaka ireto izay mety efa amiko mety efa aminao koa andro any ninona toerana misy anao mety olana mety toe-javatra manahoana dia izao asaina mifaly isika petraka ihany nefa mifanontaniana atao ahoana ny faly ao anatin'ny olana izay vao nitany saintsika teo ambony araka n'ilay nitenenina teo hoe mety ho sarotra ny aina ao anatin'izany fa izao te hisarika anao ao anatin'ny zava-misy ihany akony mba hazahoanao sy hafantaranao ny tokony atao ary ny ambolena fifaliana na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra azy rehefa navaivay ny tsy fandriam-pahalemana dia izao betsaka ihany koa ny agence de sécurité nitsangana tao anatin'izay izay nanome tolotra fa afaka miatoka ny fandriam-pahalemana ho an'ny isa-tokantrano tao anatin'izay izany hoe tao anatin'ny olona ny tsy fandriam-pahalemana dia izao niainga ireo olona nanangana n'ilay antsoina hoe agence de sécurité miatoka miany ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny isa-tokantrano zavatra tena horesana zany tao anatin'izay dia izao tao anatin'ny olana izy ireo niainga ary nampiasa olona maro indray ka ilay olana nisy teo lasa siam-piariana namelomana tokantrano maro namelomana olona maro tao anatin'ny olana izy nietsika niainga tao anatin'izay toe-javatra izay rehefa nandalo tsy fahampiana ihany koa ny famatsin-drano dia izao ny toe-javatra nisy hitantsika teny amin'ny tambajotra serasera teny nisy olona izay nanome tolotra afaka mitondra rano ho anao izay amin'ny alalan'ny fiara amin'ny alalan'ny fitoerana rano madio fisotro mahampy anao afaka ampiasainao anatin'ny tokantranonao izany hoe tao anatin'ny olana ihany koa dia izao niainga ihany koa izy ireo nietsika ihany koa izy ireo ny zavatra tiana ho ampitaina ao anatin'izany dia izao afahantsika
mahazo mandray an'le teny fikasana hoe aza manana inona na inona dia izao no toejavatra misy hoe mila mamboly fifaliana isika ka le fambolena fifaliana dia izao hoe tsy miandra ny lafatra kokoa tsy miandra ny tsara kokoa fa izao amin'io toerana misy anao androany io mihitsy ianao mila mihetsika ary rehefa jerena ny foto-kevitra ara-baiboly dia izao fomba fiasan'Andriamanitra mihitsy manokatra lalana ao anatin'ny olana tadidinao ve ny tantaran'i Josefa izay namidiny rahalahy ho andevy tany Egypta rehefa namidiny rahalahy izy ho andevy tany tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny toejavatra manahirana dia izao teo Andriamanitra nanokatra lalana lasa tonga praiminisitra Josefa tao anatin'izay toejavatra izay tadidinao ihany koa ve ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa ninjehan'ireo miaramila Egyptianina tao anatin'ny fahasarotana nanoloana ny ranomasina lehibe dia lehibe izay tsy ahafahana mandositra intsony fa izao teo anivon'ny toejavatra io Andriamanitra no nanokatra lalana ka tao anatin'ny olana io no nisokafiny zary tafapitany zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany ny afatra voalohany zany ao anatin'izay ahafahanao mandray le teny fikasana hoe aza manana inona na inona dia mila mamboly fifaliana ianao ahafahanao mamboly fifaliana dia miainga amin'ny toerana misy anao io ny torohevitra faharoa ara-baiboly dia izao ao amin'ny Filipianina 4:7 tsy alalavitra isika eo amin'ny 7 amin'ilay vaky teny fototra izay norenesintsika teo dia izao no vaky ny teny ao ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy ny dingana faharoa zany dia izao hoe mila mamboly fiadanana isika mila mamboly fiadanana ary ny fiadanan'Andriamanitra ahoana ary ny ambolena fiadanana dia ozy le toy ny teny hoe hiaro ny fonareo ahafahana mamboly fiadanana dia ny fo no arovana isika dia malala fa ny vavadin'ny fo dia ny maso sy ny sofina ao anatin'izay zany ahafahantsika manana fiadanana arovana ny fo ahafahana miaro ny fo dia izay zavatra renesina ampidirina no tsy maintsy ahitsy sy amboarina ao anatin'izay toejavatra izay izay zavatra jerena no tsy maintsy ahitsy sy amboarina ao anatin'izay toejavatra izay mahafinaritra ny resahan'i Paoly ao amin'ny Filipianina 4:9 tsy lavitra fa eo akaikin'ilay novakitsika teo ihany dia izao no resahan'i Paoly eny tokoa fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany ny hatsaran'ny fahalalana Kristy Jesosy Tompoko teto dia mazava ny amin'ny Paoly ny tondro zotra ny fiainany ray manontolo dia nataony mifatoka teo amin'ny Jesosy Kristy ary ninona fanapahakevitra ny raisiny dia izao hoe nataony mifatoka tamin'ny foto-kevitra izay mifanaraka amin'ny an'i Jesosy Kristy anio ihany koa zany ianao raha amboly fiadanana hiaro ny fonao dia izao tsy maintsy ataonao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra enonao sy ny zavatra renesinao mba hananana an'izay fiadanana ao anaty izay tsy le fiadanana izay mandalo fotsiny fa izao le fiadanana mioro-paka ao anaty mihitsy nozaraina ary anomezana torohevitra anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ity anio ity zao raha fitinina izay voalazantsika izay dia mazava ny resaka aza manana inona na inona fa izao misy ny dingana tsy maintsy atao voalohany mila mamboly fifaliana isika amin'ny alalan'ny hetsika izay eo amin'ny toerana misy atsika io tsy miandry tonga lafatra isika na miandry zavatra tsara kokoa zay vao hetsika fa io toerana misy anao io no tsy maintsy ambolenao fifaliana ka etsehanao androany araka ny torohevitra efa nomeko teo ny faharoa dia izao mamboly fiadanana isika manitsy ny zavatra inona ny zavatra jerena mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izay matsikaiky tokoa anie raha ny fandraisana le hoe aza manana inona na inona dia mahita ray mpianakaviana iray isika zay mananjanaka efatra mianadahy dia alay fisary an-tsaina hoe miditra ao amin'ny tokantranony izy dia mandrindrina ny trano izy dia mivavaka ao izy mandritry ny amam-bolana maro fa tsy miasa satria hoe aza manana inona na inona matsikaiky zany ary tsy izany ny foto-kevitra ara-baiboly fa mila mihetsika ianao mila mandroso ianao fa izao kosa araka ny namafisina teo dia hoe mila ampifanarana amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay sitrak'Andriamanitra irery ihany ao anatin'izay toejavatra izay rehefa nandray izay afatra izay ianao tamin'ity anio ity dia mino fa manomboketo ianao dia ho mpizara fifaliana ho mpizara fiadanana ao anatin'izay rehefa mahita anao ny hafa dia izao mahita fifaliana izy dia le fifaliana ao anaty avy amin'Andriamanitra eny aminao mahita fiadanana izy dia le fiadanana avy amin'Andriamanitra eo aminao mba ho mpizara izany ianao ary ho mpitondra ny afatr'Andriamanitra ianao ho mpitondra ny teny fikasan'Andriamanitra ianao aza manana inona na inona tadasika ny samy andry antsika indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ilayntsika no mizarana izany mino fa manomboka eto dia ho mpizara izany fifaliana sy fiadanana izany ianao ho tanteraka aminao ny teny fikasana aza manana inona na inona andeha hivavaka isika mba ho tonga zava-misy zany afatra sy fampahirezana nentina teto zany tamin'ity anio ity Andriamanitra mino izay fa ny teny taminay ianao ankehitriny
hitondra hery fanantenana hanavao ny fomba fiainanay izay manomboko izao ka ny toejavatra izay misy anay ankehitriny dia tsy ho ataonay sakana fa manomboka eto dia ho ao anatinay ny fifaliana sy ny fiadanana ho tanteraka aminay ny teny fikasanao aza manana inona na inona misaotra ray eo amen